miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Androany ho faranana androany ny fanenjehana anao. Atao ina tsara lasana bavy? Atao ina tsara hoe? Lazao akaikinao ho faranana ny fanenjehana. Tsy izano amarana azy fa ianao no amarana azy. Averina amin'ny akaikinao ianao ihany dia afaka mamarana ny fanenjehana anao. Amen na? Amen na? Andray baiboly ary sika dia jerevantsika ny ambokin'ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo manomboka ny andininy voalohany. Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo manomboka ny andininy voalohany. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa azafady fa tsy voalohany. Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo manomboka ny andininy voalohany. Hitantsika ve? Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta, ny soramandry ambony milaza manao hoe: ny niandohany nanjakany Ezekia vetivety kely aloha fa diso zany. Vetivety kely aloha. Mpanjaka faharoa toko fahaenina azafady. Toko fahaenina. Mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka ny andininy fahavalo. Hitantsika? Mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry ambony milaza manao hoe: ny nataon'i Elisa amonjenan'i Israely tamin'izy ny andininy Siriana, andininy fahavalo. Ary ny mpanjakan'ny Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe: any anonana no itobiko. Ary ilay lehilahy n'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe: tandremo fanao makany anonana ianareo, fa any no itobian'ny Siriana. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahy n'Andriamanitra taminy sy nananarany azy, ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa azy. Dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe: tsy ambaranareo hafa izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray: tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely, na dia izay teny lazainao ao an-trano fandrinao azy. Ary hoy ny mpanjaka: andeha izaho izay toerany mba anirahako isambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indra hodotana izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy, ka tonga alina ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatoviny lehilahy n'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy: indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary hoy Elisa: aza matahotra, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe: Jehova ao, mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo, ka dia nahita izy, ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Ary nidina nakany amin'ireo, ary Elisa nivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe:
mifona aminao aho atovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa. Ary hoy Elisa taminy, tsy ity ny lalana ary tsy iry ny tanàna, fa manaraha ianareo dia hitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tadiavinareo aho. Dia nentina ka ny Samaria ireo, ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo dia hoy Elisa, Jehova ao ampahirato ny masony reto mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy ka indro tao ampovoan'ny Samaria izy. Ary noho nahita azy ny mpanjakan'ny Israely dia hoy izy tamin'ny Elisa, ry kaiky asiko va izy, asiko va izy. Fa izy namaly hoe aza isinao izy, moa asinao izay nobabona tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao, rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sy hosotrony ary andianany any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa ninona sy nisotro ireo dia nampandehaniny ary dia nakany amin'ny tompony izy, koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny pitoadin'ny Siria. Nanina hoe ny pitoadin'ny Siria? Toizantsika kely ao amin'ny Jaona voalohany ovakitsika. Jaona voalohany toko 4:4-5. Jaona voalohany toko 4:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hita ve? Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Aiza hoe Andriamanitra? Ao tsara ihany ve tsika izany? Asiteka mafy an'Andriamanitra. Ataontsika mafimafy ihany ny tehaka. Atao fitehako ny olona ho farana nahady. Tiako ny olona tsy hanana ny fahavalo fahefana itsony. Tiako ny olona tsy handairana ozina itsony. Tsy handairana famisaviana. Tsy handairana tafika demoni. Iko izany fahavalo mihitsy. Tiako ny olona nafatra farany Satana hoe aza mikitikidika ny olona fa enjana be io. Haleluya. Asiteka mafy an'Andriamanitra raha falenao. Androany ho ampianarina anao androany ny famaranana fanenjehana. Ao aorian'ny ty toroteny ty tsy misy olona voahenjika tsony eto. Amen zany sa tsy amen? Nisy fotoana mpanjakan'ny Siria naniraka olona anao otrika ny Israely. Tany Dotana hono voalazan'ny Baiboly na tany Anonany. Napetraky ny Siria tao, miandry any loloany ny miaramilany. Dia rehefa mandalo eo ny miaramilan'ny Israely, tonga dia samborona fotsiny dia maty. Dia isaky ny manao programa io mpanjakan'ny Siria io, ampahafantarin'Andriamanitra ny mpaminany foana. Dia afara ny mpaminany Elisa na lelan'Andriamanitra ny mpanjakan'ny Israely hoe aza mandalo amin'ilay toerana Anonana ianareo. Fa misy otrika napetraky ny mpanjakan'ny Siria ao. Fa mivolia lalakafo. Dia isaky ny manao tetikady ohatr'izay ny mpanjakan'ny Siria, tsisy mahomby foana. Na zao ny akaikinao tsisy mahomby. Ravandaharana foana. Tezitra izy ny farany. Navorony daholo ny manam-pahefana tao amin'ny fanjakana. Move! Tsy misy mitantara ny ivelany any amin'ny zavatra ataontsika ato ianareo izay manatrika reto. Tsisy ny tenin'ny olona. Nisy mpanompo anankiray namaly. Ry mpanjaka tompoko, misy mpaminany ao amin'ny Israely ao. Elisa no anarany. Zay zavatra kasainao atao rehetra, fantatry io lehilahy io avokoa. Hatramin'ny resaka ataonao any ambony fandriana ary, dia fantatry Elisa. Io tsy mahatateraka ny programanao. Asiteka mafy. Tezitra ny mpanjakan'ny Siria. Nanino izy hoe? Ka na dia tezitra ry izy inona no ataony eo? Na tezitra ny fahavalonao, tsisy ninina afaka ataony eo. Amen. Ozy izy. Asiteka mafy raha hitehakitsika. Mandeha anaingina tadiavy ny toerana misy an'izany lehilahy zany. Anirahako olona any amin'ny any hisambotra azy. Nieritreretiny ngamba fa olona tsotra zany mpaminany zany. Ka hoe sambory io, satria manam-pahefana izy, dia voasambotra. Inona ny zavatra niseho? Nalefa tany ny iraka. Mbola natory iny ry Elisa mpaminany. Izy mbola midabodaboka ao an-trano, midiny varavarana, ny fony zatoviny Elisa
nanokatra varavarana maraindrainy sokafany avy tany feno miaramila manodidina ny tranony zareo para rehetra le zatovy ny asakazaka nako amin'ny isaka orikaiko eo fa misy inona feno kalesy be dehibe ao ivelany ao feno miaramila inona tokony ataontsika amin'io fa maty atsika dia hoy Elisa tamin'ny manao hoe aza matahotra fa ny momba antsika dehibe noho ny momba an'ireo miaramila ireo. Haleluya, haleluya. Rehefa tonga iny ny fahavalonao, rehefa tonga iny ny olana manafiky, mipararetra sika matetika mahita an'le izy satria mandrahona be ny paoziniko, tonga dia manodidina. Fa ao anatin'ireny toe-java misy ireny, momba anao lehibe noho ny momba n'iny fahavalonao iny. Haleluya. Mety tsy hitanao maso ny fomba an'Andriamanitra anao fa miaraka aminao Andriamanitra, momba anao Andriamanitra. Hoy Elisa tamin'le Gehazi, lehibe ny momba antsika noho ny momba azy. Nivavaka izy Jehova ao, apahirato ny masony mba hahitany. Tsy natahotra, tsy nitebiteby Elisa, fa vavaka fotsiny nataony. Fona aminao Jehova ao, apahirato ny masony. Napahiraton'Andriamanitra ny masony Gehazi, vao nahiratra ny masony Gehazi, inona nitany? Ny miaramila ny Siriana manodidina ny tranony Elisa, ny kalesy afony Jehova manodidina ny miaramila ny Siriana. Haleluya. Zany ny toerana misy anao zany raha lasa nabavy. Zay adinao eo avelao tonga fa misy miaramila mahery no reny manampy anao. Andriamanitra ao an-tany tsy amelanao irery zany, manampy anao amin'ny fotoana rehetra izy. Aoka tsy atahotra loza, na tafika, na aretina, na olana ny kristianina miara-mivavaka. Fa ny momba anao lehibe noho ny momba ny trosy, momba anao lehibe noho ny aretina, ny momba anao lehibe noho ny tsifisiny, ny momba anao lehibe noho ny tifalejeny, ny momba anao lehibe noho izao tontolo izao raha lasa labavy malala. Ho apahiratin'Andriamanitra ny masony Gehazi rehetrarehetra, ahita ny fomba an'Andriamanitra. Tsy afina aminao tsony ny fomba an'Andriamanitra manomboka eto, fa ho apahiratina ny masonao mba hindrana ny vavaka Elisa hoe Jehova ao, mifona aminao ao, apahirato ny mason'reto olona ireto, ahitany ny fomba anao azy. Haleluya, haleluya. Hatramin'izay ianao nametra-panontaniana hoe tena miaraka amiko ve Andriamanitra satria tsy nahita maso ianao, fa manomboka eto apahiratin'Andriamanitra ny masonao. Avelao avy ny fahavalo, fa ho asehon'Andriamanitra miariary fa momba anao izy. Tombokely ny akaikinao lehibe ny momba anao hoe. Haleluya. Asiteka mafan'Andriamanitra. Ozy Elisa rehefa avy eo, satria tonga le fahavalo. Jehova ao, fona aminao ndray aho, ataovy manjambena daholo ny mason'ireo miaramila ireo. Tampotampoka teo, niraparapa daholo ny miaramila, tsapatsapa, tsy nahita lalana. Dia ozy izy Elisa, avy, tsy eto le olona tadiavinareo, fa manaraha dia atoroko anareo le olona sy le toerana tokony alehanareo. Nampanjambena ny mason'ny fahavalo, menareo zany fahefana zany androany a. Zay rehetra mino an'izany, mino an'izany, mino an'izany, mino an'izany, raisinao zany fahefana izany. Ery manajamba ny mason'ny fahavalo, ery manajamba masona olana, ery manajamba masona tsifisiny, manomboka eto iraparapa ny famisaviana. Misy olona nambadika any matefa famisaviana, baikona fotsiny jamba ny masony, vily lalana. Misy kosa mitady hiditra vily lalana. Mino an'izany feno fahotanteran'Andriamanitra aminao zany. Raisinao zany fahefana, 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 fahefana. Raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya, haleluya. Asiteka mafan'Andriamanitra. Afaka manajamba mason'ny fahavalo ianao. Fa zao tsy mahazo manajamba mason'olona ianao. Teneno kely ny akaikinao tsy mahazo manajamba mason'olona. Fa manomboka eto reny problème reny iraparapa daholo. Hitady lalana hiditra fa tsy mahita. Mitady hirika mihitsy hiditra fa tsy mahita, vily lalana foana. Baikoko mihitsy ny olana rehetra manafitafika anao rehetrarehetra. Zay olana efa ao anatiny ao, jamba ny masony amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Ianao ny hitarika azy ivoaka viry tsosa fa tsy ato an-tranoko ato ny tonatonana ary ivelany ary mandeha. Haleluya,
Haleluya. Tateraka aminao zany androany lasana bavy na lehilahy na vehivavy mandray an'izany fahefany zany. Afaka mahazo toerana moramora amin'izay ianao. Etsika vao tena iresaka eto. Iny lo fahefany iny. Tom Elisy tariany jamba daholo le miaramila dia mifampitatana manao lamasiny. Iza manao ireny kilalao reny. Le mifampitatana dia aty ny lalana. Ny any aloha no mitarika dia ny aoriana manaraka fotsiny. Tonga tany Samaria nampidiry ny Elisy tao ampovoan'ny tanàna mihitsy. Niratra ny mason'ny mpanjakan'Israely. Orkaiky asiko vareo. Dia ozy izy Elisa taminy. Ataonao ahoana ho asianao ve ny olona babonao sy azonao tamin'ny sabatra ao? Omeo hanina izy hoaniny. Mena inona hoe? Omeo hanina izy hoaniny. Dia averina mody any amin'ny tompony izy dia hitantarany zany any amin'ny tompony. Na eno an'izany ny mpanjakan'ny Israely. Nanaovan'ny mpanjakan'ny Israely fanasana lehibe. Niaraka ny sakafo daholo ny miaramila ny Sirianina rehetrarehetra. Napahiratina ny masony dia ninakanina. Nataony vokisany mihitsy. Nomena mofo, nomena laoka, nomena vary, nasiana jus, ninana daholo ny miaramila ny Sirianina rehetrarehetra. Rehefa avy ny sakafo tsara ny miaramila ny Sirianina, ozy Elisa mpaminany, mandehana amin'izay nareo mody. Niratra fotsiny maso le miaramila tsy mivonona ve zay? Mandehanareo mody, tantarao amin'ny mpanjakanareo fa ny sakafo ny nandehanareo taty. Eny zany lasana bavy a. Tonga tany amin'ny mpanjakany Siria, tantara tany hoe nomendry zareo sakafo zay tany. Niratra ny mason'le Siria. Ony voalazany ery amin'ny andinin'ny farany. Ary tsy nandeha tany amin'ny tanin'Israely intsony. Avy reny hoe? Hainareo ny dika zany intsony zany? Tovitovy amin'ny mandrakizay ihany. Intsony ny mpitoadin'ny Sirianina. Nanomboka teo ny farana ny adin'ny Israely. Ny farana ny fanenjehana ny Israely. Hainareo le famarana anazy? Ny olona tsy tianao, ny olona manenjika anao, tsy valiana ratsy ny mety amin'ireny olo reny, fa omeo sakafo izy. Tena mety zany na lasana bavy voalazany Baiboly. Raha sakafo no omenao ny fahavalonao, tsy hanenjika anao intsony izy mandrakizay. Haleluya. Lazao kely akaikinao, zay ny tsy ambaratelo. Famaranana ady. Amen. Amen. Avereno amin'ny akaikinao, le olona tena tsy tianao iny mihitsy. Le manenjika anao iny. Le mamoron-dresaka momba anao iny. Le enonao mihitsy tena mitady amodika anao any ambadimbadika an'iny mihitsy. Ndana makatapa-mofo be. Feno sakafo ao anatiny. Any endaso atody atao veuve sur plat dia fenoy. Ty hoe sakafonao rahalahy, ty sakafonao rahavavy, ty ry zanako malalako, omeo sakafo fahavalonao. Haleluya. Na ny devoly ary amin'izany tonga dia miteny amin'ny lehibe any aza tafiana ntsony fa enjana be le olona tafiantsika ao. Tonga tany amin'ny mpanjaka Sirianina nitatitra ary namoaka baiko ny Siria, tsy mahazo mandeha manafika Israely intsony satria nahoany tokony ho faty izy tany, fa nomena sakafo izy niverina avy any. Zay ny famaranana ady. Arary fo eo foana ianao raha variana hitomany. Eny ny adinao. Fa dia maninona loatra ny olona tsy tia, fa dia maninona loatra ny atao an'izao. Fa raha tianao faranana aingana le ady, tsy tianao hiverina intsony ny fanenjehany, ndana mividy sakafo na mividiana zavatra fa tsy voatery sakafo, omeo an'le mpanenjika. Fa tena mipara rehetra eo ampandraisana eo mpanenjika. Azonao ve ny tian'Andriamanitra ambara raha lasana bavy? Androany ny farana daholo ny fanenjehana atsika. Raha manao toetratoetra ratsy aminao ny vadinao, vidany zavatra any izy. Tsy niena le amen. Lazao ny akaikinao zay olona manady aminao hividiany zavatra hoe, fa tsy manao ratsy anao intsony io mandrakizay. Amen. Manomboka eto tsy mila marary fo, tsy mila mandany andro ny tomany ny tondra-bavaka azy, fa tsotra ny vahaolana androany, meo zavatra izy. Amen.
raha ny tena tokony izy nge tokony vonoany Elisa sady zay ny tokony izy. Hoe ndao vonony reto fa reto foana ny mpanafika antsika eto, fa raha ny vonony reny miaramily reny mbola nanana lolopolo le mpanjaka ry, dia mbola hamaly faty ela izy rehefa avy eo. Zay ny mahatonga an Jesosy mampianatra hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, satria raha vao mamaly ratsy ianao dia hamaly ratsy koa rehefa valo, dia hamaly izy dia mamaly koa dia famaly, tsy mety tapotra ny ady mandrakizay. Fa ny famarana anazy aingany, izy mamaly ratsy ianao ianao manome mofo, izy manao ratsy ianao ianao manome mofo, izy manao ratsy ianao manome mofo. Leo izy ny farany ary tondra laza hoe aza mba miadiady sy manaratsy an'iny olona iny fa mpanome mofo iny. Azo anarany ianao manomboka eto. Tsy azo enjehana ntsony ianao manomboka androany satria valinao soa ny fahavalonao. Halleluja. Azo teka mafy an'Andriamanitra. Raha manao an'izany ianao tsy marary fotsony, tsy misahirana ntsony ny anjely tonga eto andehana sitrana reto-po, tokony anatitra fitahina be ny andehanana eto, fa tsy anasitrana ny ratrapony-piny. Tsy ratsy zany, fa raha mba tonga eto izy amin'ny manaraka dia hitondra valim-bavaka be ny adoavana eto. Amen. Azo teka mafy an'Andriamanitra. Toizatsika amin'ilay jaonina voalohany teo, ahoana ilay voalazy? Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny natsara lalasana bavy, Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Hainareo ny dikan'izany mitoetra zany? Mety hoe nisy ataoko hoe nisy fianakavianao ohatra avy any amin'ny province avy any, niantso anao tamin'ny finday izy, mba afaka mivahiny kely ao aminareo ve aloha za herinandro fa mba hanao vakansa kely aty aminareo aty Antananarivo. Dia izy ianao hoe tsy olana zany, nandamin'ny trano ianao dia nasianao fandriana manokana ho an'ny zareo, nampandrosoana tao an-trano ireo olona. Petraka ao izy, ny vilany hinananao sakafo ihany no hinanany sakafo, ny vilia hinananao sakafo ihany no hinanany sakafo, zinga isotrono rano ihany ny isotrono rano. Azonareo tsara le izy, zay fiainanao ao anatin'ny trano ao dia izay no iaraha miainao. Ohatrizay ny atao hoe mipetraka ao na mitoetra ao. Dia hoy ny voalazan'ny Baiboly manao hoe Andriamanitra ozy izy dia fitiavana. Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra io. Inona hoe Andriamanitra? Avy renika amin'ny akaikinao, fitiavan'Andriamanitra. Dia ozy izy manao hoe izahay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Tsy hoe mitoetra amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa Andriamanitra koa afaka maninona? Makao aminy. Fa mangivangy ny mpiavany. Indraindray Andriamanitra makany aminy, indraindray izy makany amin'Andriamanitra, ohatry ny mpaminany, indraindray mpaminany makany an-danitra, dia indraindray Andriamanitra mamangy anazy aty an-trano dia efa madibadika ohatr'izay. Azonareo tsara le izy? Tena ilaina ny mivavaka be, ary tena mampirisika anao zay hivavaka mafy, hiantso ny fanatsehan'Andriamanitra. Fa ny Baiboly dia milaza tsara mihitsy Andriamanitra fitiavana, zay mitoetra amin'ny fitiavana toetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Raha tianao hisetona n'Andriamanitra avy any an-danitra, hiara hiaina aminao, hiara hipetraka aminao, hiara monina aminao mihitsy, ataovy misy fitiavana amin'ny tsiry fotsiny ao amin'ny tokantrano ao, tamanao Andriamanitra. Tsy maresy lahatra le amen. Ao amin'ny tokantrano misy fitiavana, any amin'ny olona misy fitiavana, misy Andriamanitra miaraka amin'iny olona iny. Eto ve zay olona zay? Eto ve zay olona zay raha lasana bavy hiaraka aminao Andriamanitra manomboka androany. Fa zao no izy, ataovy mitsiry ao anatinao ny fitiavana, atombohy atao am-piangonana, aza manana hevitra anao ratsy ny namanao zany mihitsy. Jereo nge io na akaikinao io hoe, jereo kely nge, na io endriny mampalahelo io ve dia mbola anaovana ratsy ihany? Tenena izy fa tsy maninona dia tsy manao renao tsy hanao ratsy anao tsony amandrakizay. Tsy hitady hevitra amotehananao amandrakizay. Raha mbola misy eo ampelantanako, teneno an'izany izy, anao soa anao ary ho ataoko hoe amen. Ndao tsika atao am-piangonana hifankatira lasana bavy aho. Isika ato aloha mila mandeha amin'izay sy miaina amin'izay fitiavan'izay, dia hitanao fa tsy ho sahirana ianao miantso an'Andriamanitra mba manatria ahy ianao. Fa vao hitan'Andriamanitra hitsirana anatsika ny fitiavana, tonga Andriamanitra miaraka aminao raha lasana bavy. Ary zay ataonao dia ho ambin'Andriamanitra satria miaraka aminao Andriamanitra.
Haleluya, haleluya. Lazao kekino mila mifankatia isika. Ny fitiavana mila mifamaly. Misy karazana olona enotsara ke zay. Misy karazana olona miandro mena foana, miandro manina hoe miandro mena fitiavana. Dia raha vao tsy mahazo izy dia tsy manome koa. Fa ny tena fitiavana manome anao atao adidy mihitsy le izy. Dika ny adidy hainareo? Zavatra tsy maintsy atao. Zay ny atao hoe adidy. Atao adidy mihitsy hoe manana didy amin'ry olona ry izara fitiavana aminy. Ianao manome fitiavana an'le olona dia le olona koa mba mamaly. Fa tsy miandro foana dia rehefa tsy mahazo dia tsy manam-pitiavana anandray ihany. Satria tsy mamaly le olona. Azonareo tsara satria zatra mahazo ianao. Fa ny tena tsara ho anany anatin'ny tokantrano na ho an'ny mpivady, na ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na ho an'ny mpiara-mivavaka, na amin'ny mpiray tam-po, fity mifamaly mahatsara fihavanana. Amen. Averina amin'ny eo akaikinao tsara zany. Atao mifamaly le fitiavana hoe. Amen. Rehefa mba nanome anao izy dia mba valio izy. Hitanareo tsara mifamaly eo foana. Dia mifankatia tena. Zay ny tena fitiavana. Fa raha vao miandro omena foana ianao hoe iny manome ana foana dia iny tena tianahy iny. Dia amin'ny fotoana zany le olona mba tsy nanam-potoana nanomezana satria ianao tsy mamaly mihitsy dia ozy amin'izay ianao le tsy mahazo mihitsy tena lasa tsy tianandray ihany. Ny olona manam-pitiavana mitoetra ao amin'ny Andriamanitra. Manomboka eto isy olona tena ho ampiasain'Andriamanitra be mihitsy. Tena milaza an'izany aho. Isy olona tena ho tadiavon'ny olona any amin'ny faritra misy azy any. Satria misy Andriamanitra ao anatinao raha lasa anabavy. Hitady anao ny marary, ny manana olana, reny olona be problema rehetrarehetra eny. Hatramin'ny olom-panjakana ambony eto firenena hitady anao satria misy Andriamanitra miaraka aminao. Haleluya, haleluya. Ilaina ny mahery mivavaka, ilaina ny mifady anina. Fa hafa mihitsy ny olona manam-pitiavana ny namany. Amen. Dia izao ataovy programa mihitsy. Raha vao misy resadresaka mandeny amin'ny namanao dia aza mihaino. Teneny mihitsy hoe namako iny. Za tsy hanaratsy an'iny zany. Satria izao asiteka mafy ary. Aza miditra ianao rehefa tsy nahita maso. Aza miditra. Fa avelao any misy olona responsable. Raha izany ny tranga atao am-piangonana manomboka eto hitombo izao fiasan'Andriamanitra efa ato amin'ny fiangonana izao. Ary tsy ny mpaminany tsy ny apôstôly rery no ampiasain'Andriamanitra fa tsika menakavy ara ho ampiasain'Andriamanitra daholo. Haleluya. Satria miaraka amin'ny olona manam-pitiavan'Andriamanitra. Domokely ny eo akaikinao, aza manao ratsy ny namanao zany. Raha misy olona vaovao eo akaikinao dia mba teneny kely izy hoe tiako be anao. Na teneny koa io namanao io tiako be anao e. Teneny izy raha malala todio mihitsy tena tiako. Ahoana vonina ve tsika hifankatia fity mifamaly mampaninona hoe zay ny tena fitiavana zay. Mifamaly, famaly atao adidy mihitsy. Manome kely mba tsy voatery manome vola ige. Fa na dia mampahery namanao fotsiny na dia misakambina kely ny ravavinao, ravavy amaherezy ianao. Fiainana ange tsy maintsy misy olana efa izy zany. Raha mba manana 10 kely ianao meo kely misy 10 iny dia mitsikitsikia amin'izay. Ianao kosa ve dia ame 10 ny namanao ataoko amin'ilay farany ambany le izy fa mavita mihoatra an'izany amin'ny namanao ianao. Amen. Rehefa tsy mahery n'ilay kapokapohana ny lamosiny, zavatra hafa ny tadiaviny io izay. Raha misy namanao mitrosa aminao, aza ampondramina izy fa omeo fotsiny. Mitrosa ray hetsy izy, omeo 50 000 any izy dia efa milamina. Ino anao an'iny fa zaho izy tsy tiako isy olana ny amintsika anankiroa. Satria matoa izy mindrany. Maninona izy zay? Tsy manana izy zay.
dia fampaherezana anao fotsiny hoe averiko amin'ny herinandro fa baibay rahetsy fa zao a mindrana rahetsy izy omeo 50 000 na 25 000 ety foko anao iny fa tsy manina fa ino ny misy aty amiko tahin'Andriamanitra ianao anatin'izany rehetrarehetra zany. Halleloja. Izay mitoetra amin'ny fitiavanao ny voalazan'ny Baiboly mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra maka izy ao aminy. Ahona vonona vetsika mifankaty tsy mifanaratsy rehefa tsy mahita pirofo dia aza miditra. Ny ao anatin'ny programanao manomboka androany anao soa amin'ny namanao foana. Mety zany sa tsy mety? Iza ny resy lahatra amin'izany? Ho tanterahan'Andriamanitra amintsika ato zany fifankatiavana izany ary Andriamanitra ny Israely ane hiara-dalana aminao. Enga ny Andriamanitra amin'ity voaloham-bola ty dia hody any atokantranonareo. Hiara hipetraka aminareo ao izy. Andriamanitra tsy takany vahiny nikikiny akoho ao an-trano fa Andriamanitra rehefa tonga ao an-trano hoentiny daholo ny fahasoavana ao an-danitra rehetra. Hoe tsy ampy sakafo ato an-tranon'ity zanako ty fa mila asina sakafo ato ry anjely. Tsy ampy vola ato an-trano ato ry anjely fa asio vola ato. Misy problème ato fa alamino. Ho alamin'Andriamanitra daholo ny adinao rehetra manomboka eto. Ho vahana ny olana rehetra. Ny aretina amin'ny taiza rehetra sy n'Andriamanitra teny mafy sitrana ny aretina ralasanabavy. Halleluja. Ary eto amin'ny teny amin'ny olona manam-pitiavana rehetra ny amantaranao fa andeha hody any aminareo any Andriamanitra vonjen'Andriamanitra ny vady aman-janaka ao. Na mafiatoka manao ahoana ary io vadinao io sy zanaka io ain'Andriamanitra nikasika ny fony io hoe ndana vavaka amin'izay ralasanabavy. Halleluja. Ho marina eto amin'ity fotoam-bavaka ity zany androany mandeha mody any ianao ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany. Halleluja. Azo teka mafan'Andriamanitra raha faly ianao. Aravoniny kely amin'ny namanao ny toroteny. Todio kely izy dia aravoniny ny toroteny. Izay manam-pitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Fa rano ny fanenjehana anao hoe omeo mofo izay manenjika anao, omeo mofo izay mankahala anao, ividiany zavatra izay tsy tianao fa hifarana ny fanenjehana anao. Izay ny afatra azoko naroso androany hoe asitehaka mafy an'Andriamanitra. Ndaotsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'izany afatra izany. Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampaherezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Hiarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampaherezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.